tena zava-tsoa io anatiny na tamin'ny fetim-boany na nao anatin'ny tokantrano. Jereo hoe zava-tsoa io vatsika io. Ary mitoy amin'ilay fampianarana lesona faharoa ihany hoe raha esorintsika le maintimainty amin'ilay volafotsy dia tena hitantsika fa mamiratra io. Esory avokoa izay rehetra ny teo aloha nangonongonontsika ny resaka atezitezerana, ny resaka tsy fahadiovam-po, ny fahitana ny ovantsika ohatry ny hoe ny ova. Io foana ihany no teo ry havako. Io foana ihany no teo fa misy avozanana fotsiny ngamba ny tao ambadika tao e. Fa anjarantsika anie mikolokolo azy io e. Anjarantsika anie mamelombelona azy io e. Haintsika anie io vatsika io e. Ny ara-nitondra mafy tamintsika anie io e. Na mafy na ny mora angeto foana io e. Dia anjarantsika izany. Anjarantsika ny mitia amin'ny fitiavan'ny Tompo dia mifamelan-keloka mandrakariva ihany koa. Ny famelan-keloka mandrakariva ihany koa. Ahoana no natanterantsika an'izany? Andao angetsireantsika ny fampianarana nataon'ny Tompo momba ny ilay nananana trosa izany. Rehefa nanontany Petera ato amin'ny filazantsara ato izy ry havako. Filazantsara ato izy misy azy daholo moa izany ny filazantsara rehetra, fa i Petera nanontany tamin'ny Tompo. Nanontany tamin'ny Tompo toy izao hoe Tompo, impiry moa no anontany rahalahiko amiko, mahavelako izy hatramin'ny impito very Tompo, hatramin'ny impito ve? Dia ny Petera izany efa mba hanieritreritra hoe izany impito izany efa be dia be izany. Manantena angamba Petera hiteny ny Tompo Jesosy hoe be loatra koa izany fa inteny ihany ry Petera dia efa ampy fa tsy niteny an'izany ny Tompo fa hono izy ny Tompo hatramin'ny 7:70 izy ny Tompo. Izany hoe tsy voaisa izany. Tsy voaisa izany no tokony hamelantsika ilika indrindra amin'ny vadintsika io. Dia manao fanoharana ny Tompo hoe nisy lehilahy trosa volabe tamina olona anankiray. Dia rehefa trosa volabe dia tsy nanan-kaloha izy dia hoy ilay tompo-trosa hoe tena alefako any an-trano maizina ianao, amidiko ny vady aman-janakao. Fona re ozy ilay olona, tena mifona re. Tena alahelo ilay tompo-trosa. Rehefa nalaelo izy dia ozy niarany ao fahafoko ny trosako any aminao andana fa tsy mandoa ninona tsy amiko intsony ianao. Faalery ilay nanana an'ilay trosana fohy. Dia vao nivoaka teo izany ilay nanana trosana fohy dia nahita indray izy re olona nanana ny trosa kely nefa ilay vola raha oharina amin'ilay vola tokony nalohany tarehy. Dia rehefa nahitany izy dia aloavo ny volako. Dia mba nifona koa izany ilay nanana ny trosa, tena nifona rehefa fa tena alohako nga izy nety. Tsy mety ndana tena tonga dia any amin'ny fikadrana ianao fa tsy maintsy alohanao mihitsy ny volako. Dia ahoana ry havako, nahita an'izany ny olona dia nandeha
nitoroka tary amin'le nananantrosa be taminy, dia nitantarany zava-nisy tesitra le nananantrosa be dia napaka anazy dia niteny fa tsy voateo ve ianao no navelako ny trosanao rehetra rehefa mba nitaloha fona tamiko ianao, ka maninona no maheno zavatra hafa hoe gadrainao indray le mba nitalao taminao tamin'ny trosa kely izay nanany taminao noho izany, ary amin'ny fikotroanify mandra-pandohanao izay kely indrindra. Ry havako malalaka aoka tsika tsy ho tratra ny zavatra toy izany. Tsika neka tena mpanota impiritsika manao izay zavatra tsy mety foana eo anatrehan'Andriamanitra, fa ahoana velany ny fahotantsika. Meny famindrapo tsy mandrakarivo sika. Ny tombonandro izay mentsika dia fa famindrapo ny rivotra iainantsika. Famindrapon'ny tompo daholo, famelany heloka daholo, dia aokontsika mba hanao izany ihany koa. Aza mieritreritsika hoe ilay tena manota be ireny ihany geniny ihany no ilay fahotana be ireny ihany iny no ana zanga manao an'izany. Tsy ry havako mety fahotana kely amintsika fa ngeza be ao anatrehan'Andriamanitra, laingalainga madinika ohatra fotsiny mifanao fotoana amin'ny olona isika. Dia lavidavitra ny toerana misy atsika. Ataontsika mifanalavitra Ivato Tanjombato. Dia ny fotoana tsika miaingany Tanjombato ho any Ivato. Efa mifanarahana tsara hoe amin'ny 9 ny lera tokony hiaonana. Tsika mbola nikenina ka nikenina tonga ny amin'ny 9 latsaka 5 vao tonga saintsika hoe tena efa tara tokony hiainga miantso amin'ny 7 pilina ilay olona tsika vao mivoaka ny vavahady. Dia ahoana ozy tsika? Efa andalana misy embouteillage eto Analakely mihitsy. Izany ry havako everitsika fa ohatriny hoe mandeha ho azy nefa fahotany. Impiry mikambakamba anatin'ny iray andro nefa izany. Nefa dia ahoana? Mamindra fon'ny tompo dia mamela heloka mandrakariva. Dia tahaka izany ihany koa ny tokony ataontsika indrindra ao amin'ny vadintsika. Ary amafisoka an'ilay teniko tamin'ny voalohany rehefa nandinika sy ny tsara ny tononkirany mpihira izay ny amin'ny hoe tsy olona iray no ahasambatra ny tena iriko tompo fa olona iray ho tiaviko mandritra ny fiainako. Ary satria tsy hoe satria tiako izy ka nofidiako, fa nofidiako izy ka tiako. Iny tokoa ka nisy fitiavana mahatony fidinao, nisy kritera mahatony fidinao. Kanefa rehefa nifidinao amin'izay izy dia nifidinao niaraka tamin'ny zavatra rehetra miaraka aminy. Marina sa tsia? Marina sa tsia? Dia tiavina mandrakizay io na ahoana io ny anao. Ary ahoana ozy ilay tamin'ny ohabolana teo, zava-tsoa io ry havako. Raha toa ka tena mahatsapy ianao hoe tsisy antenaina intsony amin'ity tokantrano ity. Mafy loatra ny nataony. Tsy mbola misy mafy noho ny enton'ny tompo ry havako. Olona tena tiany izao. Nisotranina, natao daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa ahoana mbola nahantony zareo teo amin'ny hazo fijaliana ihany ny tompo. Dia mbola ahoana ozy ny tompo ry havako? Ahoana ozy teo amin'ny hazo fijaliana? Tena ve tena tsy vitako ity Andriamanitra, tena sory amiko ireo olona ireo fa tena mahakamo. Tsy izany fa ozy ny tompo hoe mamela ny heliny fa tsy fantany izay ataony. Dia nanaiko maty teo ihany izy dia maty izy teo. Tsangana tamin'ny maty izy avy eo.
Izany inge ny fitiavana tiany tompo hitiavantsika ny olona rehetrarehetra fa indrindraindrindra ny vadintsika. Misy antenainy iry havako rehefa mbola eo ny tompo velona iry havako rehefa mbola eo ny tompo velona iry havako matokia tsisy vitan'ny fitiavana famelan-keloka ny fitiavana manarina fahotana maro. Jereo ange ny famaritan'ny fitiavana amin'ny Koritianina voalohany 7:12 ry havako hoe ny vokatry ny fitiavana rehetrarehetra aleo aloha jerevantsika ao aloha fa aza milavolefiny izany fa tsika tsy maintsy mpandresy ry havako jerentsika ahoana hony aminaran'i Jesosy. Koritianina voalohany 7:14 ny anaran'i Jesosy, ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Dia izao ry havako eo ny tompo. Aza miteny mihitsy ianao hoe tena dia hiatry ny mafy eto izany ka atao ahoana? Tsy ry havako ny tompo tsy miteny hoe miareta eo, miareta amin'ny mafy eo. Ozy ny tompo hoe apetrao amiko ny entanao rehetra. Izao no mitondra izany ny fiadanana efa nameny tompo atsika ry havako ny fiadanako no meko anareo ozy fa izao meo ny entanao rehetrarehetra, ameo ny tompo ny entanao, ina manavesatra anao, meo ny tompo, angatao amin'ny fo madio, angatao amin'ny fitiavana velona indray, fa tena velomina io ry havako dahana manovy fifaliana ao amin'ny tompo ianao, dia aleo ny tompo hiasa ento am-bavaka ny vadinao, vavaka manova zavatra ry havako matokia, manana persévérance, maritra ny zavatra rehetra. Aza miala fa apetrao amin'ny tompo ny adinao, hiala ianao dia ahoana? Dia nitovy ihany raha nambady olon-kafa na toetra rehetra dia ady hafa indray nge ry havako ady hafa indray inge nomeny tompo anao dia ento amin'ny tompo hiadinao, ataovy izay sitrapon'Andriamanitra ry havako dia tsaroako ny teny nataonay mpanompon'Andriamanitra iray izay manao hoe raha fomaraina ny zanakao dia iny sa teo am-piandriana amin'ny dada sy neny, dia miteny dada sy neny manomboka androany dada sy neny dia tena izay teneninareo rehetra arahako avokoa fa mahasoa dia tena nanao an'izay tokoa ny zanakao, dia mifampijery dada sy neny mifampikondoa dada sy neny ndao ataontsika koa izay tena mba mahafaly ny zanantsika raha izany anaovantsika sakafo tsara tarehy. Ina moa ilay nitadiaviny tamin'ny krismasy iny? Amentsika iny na dia tsy tao anaty budget ary, marina ve sa diso? Dia Andriamanitra ve ry havako dia hiteny ianao eny ara fa tena hoy ny tompo hoe tiavo ny vadinao mamelahy hely ka diovy ny fo, ataoko izany dia avy eo voamay ny korotana na voamainao hijaly, amelan'izany ve Andriamanitra? Tsy ry havako, valiana izany fitiavanao sy ny fifankatoavanao izany ary asa izy. Matokia ny tompo ry havako malala, tahiny indrindra ny tokantranonao, hositran'ny tompo ane izany ary ny fiadananao aminao sy ny vadinao ny ankonanao manontolo. An'Andriamanitra ry an'ny voninahitra. Amen.